Serge Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Manana didy isafidy izay olona maharesy lahatra azy fa anome fahefana ny olo-pirenena tsirairay avy. Tsy misy anefa ny fifidianana raha toa ka atao antery na mivantana izany na ankolaka. Mitaky ny ampiarany ny fitondram-panjakana sy ny CENI ireo rekomandasiona avy amin'ireo hery teto an-toerana sy ny vondrona iraisam-pirenena ho fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana ny eo anivon'ny antoko monima araka ny fanambaran'ny filohany Androany. Mila averina anatin'ny tantandalany Madagasikara fa tsy azo avela anatin'izao fahantrana lalina vokatry ny tsy fahaizana tantana izao hoy ny antoko monima. Ny firaisankina ny syndika ny mpitatitra matianina eto Madagasikara no manam-pirofo fa ny vahoaka no tompony teny farany amin'ny famerenana ny fahefana ho amin'ny tompony. Fitokonana roa andro monja dia efa nahitana ny tandindon'ny fikorontanan'ny fiainam-pirenena tamin'ny alalan'ny filaharana solika toy ny tranga tany Tomasina Omaly tontolo andro. May volotratra ny fanjakana ka nanao izay faraherin'ny ny tadiavam-baholana nandaminana ny toedrara. Manaraka ireo fenitra rehetra amin'ny fanatotosana horonan-tsary ny Disco Africa izay nototosain'ny sineasta malagasy Luc Razanajon. Horonan-tsary natao anairana ny ampompon'ny rehetra manoloan'ny krizy saika miverina isaky ny 10 taona teto Madagasikara. Antony ihany koa nahazoany mention honorable nandritra ny festival Berlinale 2024 tany Allemagne. Any ivelany ho tanterahana ny lahady 14 martsa izao raha ny daty ofisialy nivoaka ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ao Senegal raha ny farana andro anjoma kosa ny fotoana ny fampilezakevitra ao an-toerana. Ny antsipriindreo afaka fotoana fohy. Akafaly andreto miklasy tomko avy dia nany tokatrano amin'ity anio ity manatra ny araba ary manasano ampitiavana anjony fampalalambo avao takany mazatra dia ny matoa andatsoratra no ankafatsika ny fotoana manana didy isafidy izay olona maharesy lahatra azy fa anome fahefana ny olo-pirenena tsirairay avy. Tsy misy anefa ny fifidianana raha toka atao antery na mivantana izany na ankolaka. Samy mikenikenina ny rehetra amin'izao fotoana fa hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka. Mandiny kajy mba ho isan'ny kandida atolotry ny antoko atsy na ny antoko eroa na ny vovonana atsy na vovonana eroa. Mandeha ihany koa ny kajy sy ny fambaboana sahady indray ny fony ny vahoaka. Tranga izay efa tsy mahagaga ny be sy ny maro intsony fa iny matetika ny anivon'ny fiarahamonina ilay fomba fiteny hoe ho avy indray izao ny fifidianana dia mody manamboatra lalana, mody miaindro sy mamaly ny etaetan'ny vahoaka, mizara fanampiana ary malala tanana. Rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ka nahazo ilay fahefana, tsy hita intsony ka na ilay zavatra nomena teo aloha aza alaina avo roa na telo eny amin'ny vahoaka ny fidy azy indray. Zava-misy zany fa ny tena tsy azo lavina ihany koa dia tsotra. Efa mahafantatra izany ny mponina saingy mbola tafiditra sy tafajoboka anatin'izany arato sy fandrikizany hatrany. Tsy miandry ela akory aorian'ny fifidianana dia efa manenina ary menimenina sisa no azony atao. Ireo no antony mahatonga ny fitakiana fanovana eto amintsika ankehitriny. Fanovana tsy eo amin'ny rafitra sy ny fitantanana na ny fomba fiasa sy ny fanarahana ny lalàna fotsiny ihany, fa fanovana eo amin'ny toe-tsaina ihany koa, indrindra manoloana ny fifidianana. Tokony hay mandray lesona ka tsy ho voarebireby intsony. Amin'ny ankapobeny ny fifidianana dia fakana izay tiana: antsitrapo, fifantenana, fitsongona, fandatsaham-bato. Izany hoe ny olo-pirenena malagasy rehetra 80 taona no miakatra, tsy manavaka na lahy na vavy na fiaviana na sata ara-tsosialy no mandatsabato. Zo fototra izany
ary ekeny lalam-panorenana ny zo ifidy eto Madagasikara. Araka izany, manana didy anamarina ny anarany anaty lista ny olo-pirenena tsirairay avy, mandeha maneo izay safidiny izay rehefa tonga ny androm-pifidianana. Tsy tokony ho adino anefa fa tsy misy fifidianana raha toka atao antery na mivatana izany na ankolaga. Very ny zo fototra nanan'ny olona raha misy izay teritery izay. Zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana satria voaja ny zo fototra ary ny vahoaka no mifidy no manome ny fahefana izay olona itokisany. Ny hoe fahefana raha dika tsotsotra dia fahazon-dalana anao zavatra. Fahefana iteny ohatra, na fahefana itsara, na fahefana anao lalàna, na ihany koa fahefana itarika sy ny sisa. Midika ihany koa hoe fahazona mandidy na mibaiko ny fahefana. Ohatra amin'izany ny fahefan'ny raim-pianakaviana, ny fahefan'ny begalona, ny fahefan'ny mpitondra. Tsy tonga ho azy io fahefana io fa nomena raha tsy ilaza afa-tsy ny mpitondra firenena. Izany hoe, izay mitondra no omen'ny vahoaka fahefana, ampindramina io fahefana io mandritra ny fepotona voafaritry ny lalàna. Mipetraka ny olona eto amintsika manoloan'izany satria ambany ny tahan'ny olona mandray anjara amin'ny fifidianana noho ny antony maro. Maro ihany koa ny sakana amin'ny fisoratana anarana amin'ny mpifidy, indrindra ho an'ireo olo-pirenena monina any amin'ny faritra lavitra, na ihany koa tsy manana ireo antota taratasy ilaina amin'izany. Lafin-javatra roa ny vokatratsin'ireo. Voalohany, manana ilay fahefana, saingy tsy manana ilay antsoina hoe legitimité ilay voafidy. Tsy ankatoavy ny vahoaka kamaronisa, tsy miara-mientana ny vahoaka raha misy tetikasa apetraka, tsy mandray anjara amin'ny dingana ara-politika eo amin'ny fireneny ny vahoaka sy ny maro hafa. Faharoa, matsiaro ny vahoaka fa tsy mahakasika azy, izay fanapaha-kevitra raisin'io olona na azo ny fahefana io. Araka izany, ahitana vokadratsiny avokoa, na eo amin'ny toeran'ilay olona nomena fahefana, na eo amin'ny toeran'ilay olona nanome ny fahefana. Fomba tsotra no ahafahana misoroka izany, dia ny famitana ny adidy, miainga amin'ny fanamarinana ny anarana ao anaty lisam-pifidianana, mitohy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana, hatrany amin'ny fanaraha-maso ny safidy natao. Ankoatr'izay, manana safidy ny tsirairay amin'ny olona izay hitany sy maharesy lahatra azy, fa ho azo itokisana ka omena ny fahefana. Famitaky ny ampiara ny fitondram-panjakana sy ny seny ireo rekomandasiona avy amin'ireo hervelona eto an-toerana sy ny vondrona iraisam-pirenena ho fanasarana ny tontolon'ny fifidianana ny eo anivony antoko monima araka ny nambarany voalohany androany. Mila verina anatin'ny tantandalany Madagasikara fa tsy azo avela anatin'izao fahantrana lalina vokatry ny tsy fahaiza mitantana izao hoy ny antoko monima. Onona saina. Ny safidim-bahoaka marina ve no ivoaka amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka ho avy eo hoy ny fanontaniana apetraky ny antoko monima tamity androany ity. Marefy ny antokon'ny fitondrana tsy mahatoky tena amin'ny fiatrehan'ny fifidianana manakaiky vahoaka io ka hitady ny fomba rehetra ahazahoana ny maro anisa. Manampy io ny tsy firaharahin'ny fanjakana ary nodiny seny tsy hita ihany koa ireo rekomandasiona avy amin'ny hervelona teto amin'ny firenena sy tany ivelany sy ny fifidianana madio sy mangarara. Ny rahantsika miaina ny fisian'ny seny izay angady tsy mahatapakahatra fa natao ho haingon-databatra fotsiny. Rahantsika mahalala ny fisian'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana natao hanamarinana fotsiny ny osoka sy ny alabato eto amin'ny firenena eny aha fa fanamarinana ny ataontsika hoe ny gouvernement de facto unilatéral izay tsy manaraka ny lalam-panorenana. Noho izany dia tsy manome toky ny tenako fa adio sy alalaka ny fifidianana eto fa indrindra fa tsy mbola ny tanterahana hatramin'izao ny rekomandation izay nataony fiarahamon'ny pirenena, ny firenena afrikana, ny SADC, ny Union européenne, ny amerikana sy ny sisa sy ny sisa. Koa noho izany dia mametra-panontaniana ny tenako hoe adio ve io fifidianana io. Tsy manakana ireo mpikambana ao aminy andray anjara amin'ny fifidianana ho avy io ny antoko monima araky ny nambarany filohan'ny androany. Endrika fandraisana andraikitra anavotana ny firenena izay latsaka katerena ankehitriny ny fifidianana ka tokony ho malina ireo mpiantsehatra ialana amin'ny endrika alabato samihafa
I Madagasikara izay anatin'ny kaboraraka anjakan'ny kolikoly ary tsy manana ny fiandrianany intsony vokatry ny ataon'ny mpitondra. Rahantsika mahita nge ankehitriny fa nanotoekarena raha ny Banque mondiale no mifehy azy betsaka ny zavatra tsy voafehin'ny fanjakana tsony amin'izao fotoana izao. Aminay zany reny dia karazan-drazana inona moa zany gouvernement de transition avec des techniciens de la Banque mondiale. Fa maninona moa zany raha mitady gouvernement de passerelle ahatongavana amin'ny gouvernement légitime et compétent avy amin'ny vahoaka malagasy no tsy le hery velona malagasy no anaovana izany fa dia lasa protectorat indray Madagasikara ohatrany tamin'ny androny taloha hoe maro ny manampahaizana malagasy kanefa dia techniciana coopérant frantsay no nameno ny poste technique rehetrarehetra teto Madagasikara ka ho anay tsy mametraka finoana be loatra izahay ary zay no mahatonga anay mbola mitohy ny ezaka mitohy ny ady ametrahana an'izany tany tandalana izany. Inona no ataon'ny fitondram-panjakana sy ny antom-pisiny nankaizy ireo manampahaizana malagasy no tonga hatramin'ny fidirana an-tsehatra ny banky iraisam-pirenena nandefa ny UNOPS hoy hatrany filohany antoko monima ny manampahaizana tia tanindrazana izay kivy noho ny tsy fihainoana sy ny tsy fanomezan'ny mpitondra azy ireo ny sehatra anton'izao zava-misy izao hoy hatrany ity antoko ity ny antoko monima izay nanamarika androany teny Antsakaviro ny fidirana eo amin'ny sehatra politika amin'ity topika troana 420 ity. Toy ny lera azo saribity tao Mahajanga omaly dia efa lany daty ny fahazon-dalana hitaterana azo kantonina Antsokosoko nanomboka ny 20 sy ny afaraky amin'ny 20 ny volana martsa teo avy amina botry no taterina amin'ny camion ao amin'ny poro Mahajanga. Androany vao nivoaka tamin'ny fahanginana ny taleparitry ny tontolo iainana any an-toerana raha efa ela no nangatahana fanazavana mahakasika ny mety fisina fanondranana Antsokosoko azo sarobidy ao Mahajanga. Nelakana fisaona mitatry ny andindiny zay. Raha nangatahana fanazavana mahakasika ny mety fisina fanondranana azo sarobidy Antsokosoko ao Mahajanga ny taleparitry ny tontolo iainana any an-toerana tsy nety iny indray sy tsy nilaza vaovao mahakasika izany ny mety fisiny anaty sy ny tompon'andraikitra fa nanao be marinina hatrany raha nisy fampitana tamin'ny vaovao hafa ahina ny fanondranana azo palissandre marobe avy amin'ny botry taterina amin'ny semi remorque ao amin'ny ake orange Mahajanga nanomboka ny 20 martsa ka hatramin'ny 1 martsa teo vofo nilaza vaovao sy nandiso izany ny tompon'andraikitra tany an-toerana ka nampiantso ireo mpanao gazety amin'ny valora alina izay nampitaraina ireo mpanao gazety tany an-toerana. Fanontaniana mipetraka ny hoe raha tsy azo sarobidy inona ny antony tsy nandisona izany vao nangataka fanampanazavana ireo mpanangom-baovao. Raha tsy misy inona fenina inona ny mamaiky nampiantso mpanao gazety amin'ny andro alina. Ny maraina teo fa no nitondra fanazavana mahakasika ny fahalaniny ny daty ny fahazahon-dalana mitatitra ireo azo ireo ny taleparitry ny tontolo iainana sy nandiso fa tsy azo sarobidy ireo. Nefa ndray nefany ny zavatra misy raha ny tena marina ny autorisation de transport ndreo olona reo fa tapitra tamin'le 31 janvier zany hoe entanay io zany efa teo anelanelan'le 31 14 décembre ka hatramin'le 31 izy moa nitondra fanazavana izy zany taminay fa hoe simba ny botry ny tany ka tamin'le 7 io entanay vao tonga teto misy taratasy natao fokotany fa noho ny fataperany ity satria zahay zany ny anay de hoe tiany no validité anay rehefa tapy validité io de zay ny anagazana ny entanay io noho ny fataperan'le validité tsy tokony ampiasaina tsony zany ty satria fa tapy le validité le autorisation de transport zay no anagazana ny entana fa tsy amin'ny mampalisandra azy no anagazana ny entana fa ny validité ny taratasy ny autorisation de transport zay no afahanay managazana ny entana ka tsy maintsy hogazanay ny entana zany noho ny fataperan'le autorisation de transport. Zay ivona mbola nato avokoa fa nisy fanapahana azo nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny androany fa nisy fandefasana ireo tahirikazo no mandeha amin'izao. Raha nanontaniana mahakasika ny taona nanapahana ireo azo ireo fa ny taleparitry ny tontolo iainana nambarany fa tsy mahalala izany ny tenany izay mampametra-panontaniana ihany amin'ny fanaraha-maso amin'ny maharadalana ireo azo ireo na tsy. Zay tany Mahajanga fa ho an'ny Tomasina isika dia ny firaisakina ny sendika ny mpitatitra matianina eto Madagasikara no manam-pirofo fa ny vahoaka no tompony teny farany amin'ny famerenana ny fahefana ho an'ny tompony. Fitokonana 2 andro monja dia efa nahitana ny tandindony ny fikortana ny fiainam-pirenena tamin'ny alalan'ny filarana solika toy ny tranga tany Tomasina omaly tontolo andro. Maivolotratra ny fanjakana ka nanao izay fara heriny ny tadiavam-baolana nandaminana ny toedrara. Erinao Razafy manana Koloto Masina.
Nisy fiantraikany tamin'ny famatsiana solika ho an'ny mpanjify ny fikatsony ny asa fitaterana tato anatin'ny 3 andro izay. Nanomboka ny afako maly alina no efa ny fampitedavana ny solika ho an'ny teto Tomasina. Nitoy tamin'ny andro nomaly izany. Toby fanonjarana solika Vetsimonja no afaka namatsy ny mpanjifany tamin'ny alalan'ireo tahiry ka raikitra ny filaharam-be. Nanokarana amin'ny sel dia zay sel ary mangarivotra dia avy eo ary amin'ny galana ary amin'ny carnot ary koa tsisy. Dia niodina rehetrarehetra zany tsisy fa ao amin'ny galana etsy amin'ny ana ihany sisa misy essence fa ny gasoil tsisy tsony. Eo amin'ny galana etsy amin'ny stade etsy dia ty sel ty ihany zao no nahitana essence amin'izao. Reraka tena nandany raha ohatra ka hoe essence kely zany nananina dia lany niodikodina izy raha ohatra ka hoe tsisy mihitsy. Fahitany anazy aloha eo amin'ilay resaka fitantanana zareo ihany io avy any tsarako favany zay nakatiny tady an'io eto zao eto amin'ny selina nanomboka tamin'ny 7 zao efa amin'ny folo zao mbola eto. Ahoana nafantarany aty misy? Io ndray zany fifandraisana tamina namana aloha hoe mba mila mamonjomonjy an'ilay izy amin'ilay asa fa tsy mety raha vao tsisy solika tsy mety mihitsy. Tsy afaka manao an'ilay asa nefa fameloma tena tsy mora. Lany fiadiny zao nareo hatramin'ny androany. Lany adiny ray sasany teo zao zay io milahatra io. Zay zao efa niodikodina eraka tamatao fa tsy nahita carburant mihitsy. Efa tany amin'ny dépôt tany zao zay nijery gasoil fa tsy nahita mihitsy zay io. Fa tsy fantatsay mihitsy hoe inona zany le olana amin'le gasoil hoe tsisy tampoka le izy. Lany adiny firy zao nareo androany niodikodina. Zay zao efa lany adondoa teo zay niodikodina teto foana. Ahoana nahalalànareo hoe misy eto? Olona zany fampiantso zay chauffeur dia zay no nahitanay hoe misy ry sel ka Tanambo 5 eto. Tena tsy fantatsa mihitsy zao. Zay zao io hiakatra Antananarivo nefa mpianatra no entinay tsisy carburant zay io. Dia ankizy zao mijaly lasa taraiky aty tsisy sakafo. Zay zao ny problème anay eto amin'izao. Taiza zao nareo niodikodina? Jovena dia Galana. Jovena dia Galana zao nefa nalalofako fa zao mbola tsy tany lavitra tany dia tsisy gasoil daholo fa essence ihany misy ato amin'ny Jovena fa ny gasoil tsisy. Resaka namana zany no teny arino misy dia zay no tonga nanakaty. Teo amin'ny adiny ray teo, adiny ray zany nitadiavako gasoil. Ny tena fitarainana angamba dia hoe aloha mba vahana malaky ilay olana satria bloqué daholo ny zavatra rehetra, zavatra atao mihitsy, zavatra atao rehetra bloqué daholo. Zao na zao tokony hiakatra androany hariva dia raha vao tsy mahita gasoil dia efa foutu daholo ny matory eto, tsy maintsy mijanona aty moa zany miandry izay isian'ny carburant. Fa engany mbola hisy ambiny ato, engany mba azo daholo reto fa mety ho lany koa ato dia efa izay tsisy tsony zany dia efa tapaka ny dira hariva. Naomby kokoa ny finiavana nentiny OMC ny fampiresaka ny tadiny marimaritra iraisana tamin'ny ireto mpitokona ireto na dia teo aza ny fanaovana bontolo nataon'ny fanjakana tamin'ny fandefasana ny ordre de réquisition de service tamin'ny alalan'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo manery ireo orinasa pitaterana sy ny mpamiliny iverina andray ny asany. Fihetsika izay isan'ny nampirehitra ny fahatezerany ireto mpamily ireto. Nilamina tsara kosa nefa ny fifampiresahana izay nirahana tamin'ny OMC ka nahitambokatra tsikelikely. Tonga eto zay solotegnan'ny OMC miaraka amin'izareo avy amin'ny OMH manoloana ny fitokona ataon'ireo mpitatitra solika satria araka ny fangatan'izy ireo moa fitakian'izy ireo misy ilay fitakiana maromaro manoloana ny naman'izy ireo izay voasambotra ka nentina niakatra Antananarivo. Dia mitokona moa izy ireo ka mitaky ny famotsorana izy ireo araka ny fampizarana teto raharam-pitsarangana izy ireo olona mito ny famotorana fa ny antsika mba hanamana an'izany olana zany mba ahafana manaparitaka ny carburant manerana ny nosy. Efa misy moa ny fanatonana mampanantegna izy ireo hitady vaolana mba hanaparitana ny soli izany solika zany manerana ny nosy. Ny agnatin'ny famahana ny olana mihitsy atsika zao entsika rehetra moa izy teo nampanantegna izy ireo hitady solution amin'ny zavatra eo sy hanaparitaka ny solika satria sarotra ny manao otazy ny firenena malagasy amin'izay raharam-pitsarana izay mbola mandeha iny moa zany mbola agnaty fanadiadiana fa any Antananarivo ny raharaha ny antsika moa ny amahana ny fanaparitana ny solika izay ny fanatonga tamin'izy rehetra rehetra.
antena ina mba ahay akalesona amin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ny tompona andraikitra rehetra rehefa misy ny trangana tsy filaminana toy izao mba isin'ny vahaolana marimaritra iraisana ho lavitry ny vonjomaika. Mifandraika amin'izay ihany dia miantso ny fanjakana mahaingana ny olany mpitatitra solika ao Toamasina ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa iny izay mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina androany. Nambaran'izy ireo fa misy fiantraikany maro amin'ny lafiny toe-karena sy ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena iny io fitokonana ny mpitatitra solika io raha tsy misy ny fepetra raisina n'ireo tompona andraikitra voakasika ao anatin'ny fotoana fohy. Christian Jimby. Tokony ho vahan'ny fanjakana aingana ny olany mpitatitra solika ana Toamasina amin'izao fotoana izao. Taorian'ny ireny fitokonana ny mpiasa nanomboka tamin'ny talata lasa teo ireny hoy ireo mpitatitra amin'iny lalam-pirenena faharoa izay mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina ny androany. Maro ny fiantraikany sy ny fatiantoka ho an'ireo mpampiasa lalana raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny olany mpitatitra solika any an-toerana io. Le rahana moa zany zao hatramin'izay adiny 7 adiny 8 foana fanaovana an'izy io fa noho ny zavatra misy plus an'izao tsy fisian'ny solika zao ataona adiny 4 zao ny lalana mampitohy ny Antananarivo Toamasina ary tena raha atao amin'ny ambangovangony angamba dia tsy mahalo amin'ny sarany ny vidiny mivoaka zany maro no miditra amin'izao satria tsy teny afa-tsy ny kojakoja maro raha mahita zany le zavatra misy dia en plus zany zao ny solika efa tsisy koa any toerana angatana isy teny fa ivanga io anatin'ny fotoana fohy Aina hiakatra indray araka izany ny vidy-solika raha toa ka tsy voava ao anatin'ny fotoana fohy olany mpitatitra solika any Toamasina io ho hatrany ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Problème zay indray nge lasa mety hiakatra koa zao ny vidin'le solika raha ohatra hoe tsy ampy le solika miasa zay ny tena olana dia zay zao no hitako hoe raha tsy ampy ny solika miasa eto moa zany tsy maintsy hiaina zany tômôbila hiasa eto zay le izy dia hiakatra koa ny saran-dalana ohatrohatran'izay dia indraindray mety handeha indray ny resaka ohatra hoe mividividy solika le an'ny zalahy le mpananona an'ireny efa reny tena tsy mety mihitsy ireny amin'ny fiara eny amin'ny station ihany ny solika tena tsara nefa. Jaivina nanomboka tamin'ny talata lasa teo nitokana ireo mpitatitra solika any Toamasina ao anatin'ny sendikany mpitatitra matian'ny eto Madagasikara ary nanamafy izany fitokonana izany izy ireo ny alarobia lasa teo. Ireto farany izay mitaky ny amoahany ireo mpiara-miasa amin'ny misa 5 ao anatin'ny 12 ora izay voatazona eny amin'ny tobin'ny pôlisy any Toamasina andrasana araka izany izay mety ho toy amin'ny fitokonana sy ny famahana izay olany mpitatitra solika any Toamasina izay. Manodidina izay olana samy hafa eto amin'ny firenena izay hatrany dia manambana ny handray fepetra ny solidarité des corps à vocation administrative raha manao be marenina amin'ny fitakian'izy ireo ny fitondram-panjakana. Efa 5 taona izay no ny andrasana ny fankatoavana ny fanavoazana ny lalàna momba ireo adjoint d'administration ahafahan'ny asan'izy ireo mandeha araka ny tokony ho izy saingy arirarira ny fanjakana. Fanadiadiana. Fampanantenana pokaty hatrany no ataon'ny fitondram-panjakana fampandriana drisa manoloana ny fitakiana amahana ny olana attaché d'administration, adjoint d'administration ary ny assistant d'administration izay mivondrona ao anatin'ny solidarité des corps à vocation administrative. Araka ny tapaka nandritra ny fivoriana androany ampy izay fandrirarana ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana izay. Marary zay raha ny administration no voadinkana. Tsy sanatliana zany akory zahay reto indray no iteny hoe zay anao an'izao na zay anao an'izao. Kanefa ity kosa mba apetraka ihany aza tosika tompoko izahay anao ny zavatra tsy mety manana droit zahay any anatin'ny SGF zany article 29 ny 27 ny statut général amin'ny fonctionnaire misy droit ao fa tsy miteny an'izany zahay aloha satria ny antony izahay mihitsy le administration ka raha zay ny manondrana ny administration mihitsy ny manondrana fa izao nefa aza tosika anao ny tsy mety zay fa tsy mety zany efa feo nefa ela le kapoaka fa io zanaka sy ray aman-dreny misy ny fialaka tamaina, misy ny tambitamby miandry an'ilay bonbon zay. Maro ny fitakiana ary nilaza ny amahy izany ny fitondram-panjakana tao anatin'izay 5 taona izay saingy sy tanteraka mandraka androany raha ny fanazavana. Isan'ny fitakiana voalohany ankatoavan'ny fanjakana ny fanavaozana ny lalàna momba azy ireo izay sonisy isa no mampitsoka ny raharaha. Raha ny lalàna amin'ny fiainay reto zany dia efa retirety izy amin'izao tamin'ny 90 taona mahery izy zany nisy. Dia novainay izy io satria na ny fanjakana raha sahirana mampiatran'ilay lalàna. Dia nanovy izahay zany zay efa 5 taona lasa zay hatramin'izao zay tsy nahazo vokatra
nefa nyzay koa isan'ny sahirana amin'le izy dia mangataka zany zahay io zany efa 5 taona zay hoe mba ataovy ty zavatra ty fa tsy fantatra hoe variana angamba ny mpandinika ve sa le dossier anay ve no voapetraka quelque part tsy fantatra. Taratasy angatahanay dia régime particulier raha tany aloha tany izy zany dia statut particulier fa amin'izao fotoana izao izy efa tsy mandeha tsona ny statut fa régime no mandeha amin'izao dia régime le izy le régime nefa zany raha ataoko amin'ny teny bangivangy vitsivitsy izy zany dia ao anatin'izany ny isanay izay efa nihoatra ny effectif réglementaire voatazan'ny lalàna ao anatin'izany ny asanay ao anatin'izany ny mode de recrutement anay tafiditra ao anatin'izany koa zay fa nitombotsy manokana ny corps ny mahatara azy koa nefa tsy fantatra hoe ahoana moa zany ny fidiran'ny ordre du jour au niveau-ny conseil dia mbola tsy tafiditra ordre du jour izy hatramin'izao mbola tsy nahavoaka roa tsofiny zay zany hoe inona ny olona tsy ampidirina azy ao anatin'ilay ordre du jour. Maro ny endrika azo anamafisana ny fitakiana hoy ny teo anivon'ny solidarité des corps à vocation administrative iamafy ny fitakiana manomboka amin'ny herinandro io raha tsy misy valy ny mahafapo atao anatin'ny andro avy. Ranandia Alison Angelo mpitsara solitena ny HCC no voafidy filohan'ny HCDDED taoriny ny fivorina mbe voalohany nataon'ireo mpikambana androany ny HCDDED izay manana andraikitra amin'ny fijerena ny fanajana ny fanjakana tantandalana ny fanaraha-maso ny fampiroboroboana ny demokrasia ary ny fiarovana ny zon'olombelona. Araka ny fivoriam-be voalohany nataon'ireo mpikambana eo anivon'ny HCDDED na ny filakevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ny rosoana ny fifidianana ny birao araka ny voalazan'ny lalàna. Vokatr'izay voafidy ho filoha i Ranandia Alison Angelo mpitsara solitena ny HCC, filoha lefitra i Ramarosaona solitena voafidy ny OGM, mpampakateny ambony i Andrianantenaina Jean-Marc solitena ny CNDH. Voafidy tamin'ny fotoana ihany koa ny solitena ny HCDDED efatra ho mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ambony momba ny fitsarana na ny haute cour de la justice, Dama Gisèle Ranampy, Ramarikoto Fensoemil, Samuel Hermandimby Rajaona ary Zafilaza. Tsy aivina ratsa mangaika voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa 17 ny HCDDED, 7 no isan'ny mpikambana ary 5 taona tsy azo avaosina ny fepotona iasan'izy ireo. Manana andraikitra amin'ny fijerena, ny fanajana ny fanjakana tandalana, ny fanaraha-maso sy ny fampiroboroboana ny demokrasia ary ny fiarovana ny zon'olombelona io rafitra io. Rafitra maleo tena, misitraka ny fizakantena ara-pitondran-draharaha sy ny fitantanam-bola ny HCDDED. Fa mampandradrisy i Andry Rajoelina ho ny mpiasan'ny orinasa Sekrena misotro ronono izay naneho ny alahelo teo alohan'ny Knapsa Antsiranana noho ny tsy fahazoan'izy ireo ny fisotron-dronono nampaneno lovia fa nona tsy mahita anogoanina i Andry Rajoelina izay nampanantena tamin'ny 12 Aogositra 2024 lasa teo nandritry ny fandalovany tany an-toerana saingy hatramin'ny androany tsy nisy vola nivoaka akory. Lakila Oposainga Kolo Antsiranana. Vely vilia no nety mpiasa misotro ronono ny Sekrena zay mbola tsy nahazo ny vola fisotro rononony nanolohan'ny Knaps niaraka tamin'ny Sorabaventy mivandravandra mampiseho fa manao be marenina ny fanjakana malagasy manoloana ny fahasahiranana zay ienany ka tondroiny fa voasosy ary mampanantena tsy misy no poakaty ny filoha Rajoelina. Tsy tanteraka ny fagnantenana zay nataon'ny président république Andry Rajoelina tamin'le 12 août 2023 tao amin'ny gymnase couvert ny Antsiranana. Izay nolazainy fa hoe ho raisina an-tagnana ny fanefana ny Knaps ny retraite Sekrena. Ary nitsondriny tamin'izay fa efa mahafaka misitrika ianareo amin'ny herinandro ambony mahafaka mitondra fianakaviana any amin'ny restaurant. Mandraka androany tsy tanteraka zany ary fanantenana pokaty no nataony taminay. Zay hitanareo heto izy io tsisy latsaka ny 30 taogno ancienneté-ny izy io niasa tamin'ny Sekrena. Karaha ohatra ataoko 42 ans de service za. Ino ny raha misy ny fanjakana mampanantegna agnamia vola nefa tsy azo le volanay retraité. Karaha tsy haiko madiniky zay avy andesy.
za mihitsy matoko fo natotondrô akondrô tsy karaha io fa izy koa fa rivariva maraindrainy hamiagna hany zay ty mahino biby donc zay efa tsy olombelogno eky efa manomboka tsy zaka vidim-piainana mandeha bazary letry vary 4500 5000 efa 7500 izy io ino raha iagnanay agnatin'izay mananjanaka manambady magnafatragno jirama ifaigna mampalahelo anjaranareo fanjakana mandiniky volanay zay fa eto zahay jusqu'à eve zay tsy mangataka fa mitaky takianay ny volanay hagny angovonay izy io ife tsy tokony ataonay sady tsara nataonay ny kenkeny kapila amin'ny sisin-dalagna karaha ty fa noho ny fasahiragnana manjary nagnano zahay nagnano raha tsara nataonay zay zahay eto ka za tsy matsiary magnatra satria zonaka zegny ny takiko mitalao niavana anandilam-bato ihany koa izy ireo somba manana alahelo na inakinaka amin'ny ity jaly mahazo azy ity mangavanareo zay riavagna any ampita nandafy zay mahita zay eto sahirana mba mangataka vonjy raha dia misy mahita zay zao ty mba mangataka fagnampiagna aminareo hafa zay ty Madagasikara fa verzo aty matoenareo mba zahava raha ohatra mahita zy tynareo misaotra raha misy fatahorana an'Andriamanitra i Rajoelina dia ty ny afatra andriamatoa Randria Narson anao zegny miteny hoe fa Andriamanitra nametraka anao tamin'ny fitondragna teo raha mba tegna hoe mino fa Andriamanitra zegny nametraka anao teo ary managna fahatahorana Andriamanitra zegny anao mba oka mba tsinjovinao zahay fa mafy le fahoriagna mahazo zahay ary miangavy anao indrindra zegny zaho mba hamaky le tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny filazantsara Matio 5:20 manomboka amin'ny andininy faharaiky amby 30 ka hatramin'ny fahaenigny amby 70 vakio ary dinio tsara miandry lenga vaovao indray tahaka ny fataony reto ray aman-dreny reto satria ho avy indray ty ny fifidianana osolombavahoaka ny Madagasikara nisy fitorina napetraky ny mpanao gazety Roland Hubert rahasoa mahatro ny raiky amin'ny 30 jolay lasa teo tao Frantsa mikasika ilay logiciel pitsikilo Predator eto Madagasikara misy tompona andraikitra ambony voasaringotra amin'izany araka ny lahatsoratra nivoaka androany ny raiky amin'ny 30 janoary lasa teo ny mpanao gazety Roland Hubert rahasoa maharo fantatry ny maro amin'ny hoe LOL no nametraka fitorina ao Frantsa mikasika ilay logiciel pitsikilo eto Madagasikara raha ny lahatsoratra nivoaka androany ny volana oktobra 2024 ny fanadihadiana nataon'ny Mediapart sy ny EIC ao Europe no nahafantarana fa nanome antsokosoko io logiciel io ny manam-pahefana malagasy Nexa izay nandahatra amin'ny farany ary nilaza fa tsy nanome izany ary tsy nisy fifanarahana ara-barotra natao na izany aza araka ny fanadihadiana nataon'ny Mediapart hatrany nisy ekipa Nexa io tonga teto Madagasikara ny taona 2024 naneo ilay logiciel Predator sy nanao andrana niaraka tamin'ireo fitaovana hafa fitsikilovana nandritra izany no nisy tatitra nivoaka ka ireo somaharo no nokinindry io tatitra io izay nahitana izay rehetra tao anatin'ny findainy izay azy manokana na privé mbola nandahy izany ihany koa ilay orinasa raha ity lahatsoratra nivoaka ity hatrany ary nanamafy fa tsy nisy fitsikilovana natao io mpanao gazety io ary tsy nisy sonify fanarahana natao nanamafy anefa Andry Rajoelina ny volana oktobra 2024 ary niaiky fa nampiasa ilay logiciel Predator izay isan'ny logiciel pitsikilo fifandrifian-javatra ve hoy ity lahatsoratra ity satria ny fisamborana ny LOL dia fotoana fohy taorian'ny famoahana ilay taratasy manambara ny zom-pirenena frantsay ananan'ny Rajoelina fisamborana izay voalaza fa fanaovana hery famoretana ny fanadihadiana nataon'ny Mediapart ihany nahafantarana fa isan'ny mpanjifa any Nexa sy ilay logiciel i Vietnam sy Madagasikara ireo pitsopitsony teknika no nahafantarana fa i Madagasikara ihany sisany no mampiasa azy io ny Predator izay afaka miditra nitsokosoko amina finday rehetra vitany ny mijery ny afatra sary miaino ny antso sy ny sisa afaka alefany avy any lavitra ihany koa ny micro na ny kamera an'ilay finday afaka ampiasaina idirana nitsokosoko amina tranokala na site internet ihany koa ny Predator izany hoe anaovana piratage informatique isany tao anaty dokam-barotra fohy losika dia miverina tao arin'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao
Qu'est-ce qu'Airfiber by Blue Line? C'est une connexion Internet qui transmet vos données à la vitesse de la lumière. Airfiber est connecté à la fibre optique de Blue Line, garantissant ainsi stabilité et rapidité. L'installation est d'une grande simplicité, facilitant ainsi l'accès à une connexion ultra rapide comme jamais auparavant. Imaginez en plus un opérateur qui ne compte pas vos datas la nuit et les week-ends. Chez Blue Line, c'est exactement ce que nous vous offrons avec Airfiber. Pas de flux pour freiner vos soirées Netflix ou vos projets du week-end. Avec Airfiber by Blue Line, vivez le vrai illimité, sans compromis et encore plus rapide. Faites le bon choix et abonnez-vous dès maintenant auprès des Blue Line Store. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ira de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Taverna somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray isika mamerina ny arab ary manasana hatrany anaraka hanoizantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany ara dia mangataka ny fanemorana feim-potoana fanavoazana ireo antota taratasy fangatahana ireo tanimpanjakana ireo efa nanao izany teo aloha antony tsy ampy ny 90 andro voafatra ao anatin'ny naoty navoaka ny ministera ny fitsanjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Totosa teny avaradrano androany maraina ny fampafatarana ireo mponina teny amin'ny faritra iny mahakasika ny naoty navoaka ny ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany mahakasika ny fanavozana ny taratasy fangatahana ireo tanimpanjakana. Maro araka izany ny sosokevitra ny vohitra nandritra izany antsika izany ary hiasaka nandray fitenenana avokoa ireo olona tonga teny antoedrana. Kevitra ao anatin'ny zanahirana io resaka fananatany fangatahana tanimpanjakana io itsika eny amin'ny commune misy atsika samy mifankafantatra. Ny tsara zany raha ny sosokevitra ao anatin'ny izy zay mangataka rehetra mifankafantatra tsika ao anatin'ilay commune aleo mitambatra mba tsy hisina fifantsahana rehefa aveo satria enitsika neny ny vokotany sy ny commune misy atsika mifankafantatra daholo hoe ty mangataka tany ato ty mangataka tany ato fa hifanjeva io rehefa aveo mankony ary zay mahagaga hoe maninona no ny foanana na ato koa le odoc opération concerté ao anatin'le odoc nefa ny tena tokony mandamana io satria eo ny mera eo ny vokotany eo ihany koa tsika fokon'olona tsy fantako na sosokevitra ihany koa zany afaka horesahana ao anatiny sao dia tokony tsy le odoc no foanana ao anatin'izay satria fandaminana vary mangatsika zany zao io mbola ho atao io kazama na ao anatin'le izy sao sanatria misy hevitra hafahafa any anatiny ka misy olona efa mangataka tany ary efa fantatra fa raha tamin'ny 1974 zany efa misy trano eo ambonin'le tany nangatahana efa misy zavatra no ajariana teo ka tsy hitrangana zavatra hoe izy fandotanana ao anatsika dia tsara raha misy aza ihany koa hoe mifampitambatambatra tsika mifankafantatra ao anatin'le izy satria zay mitambatra ihany koa no vato. Misy araka izany ny fangatahana narosony ireo olona manoloana ny naoty izay nivoaka indrindra amin'ny feim-potoana anavozana ny taratasy ialana amin'ny mety isiny alatra tany. Araka ny fahazahoana ihanazy dia manomboka tamin'ny larobia dia tsy hana intsony ny tany raha tsy manao fanavozana izahay. Fa eo anatrehan'izany tompoko dia mangataka izahay satria tsy vitanay ao anatin'ny 2 volana ny fikarakarana zany dia mangataka izahay ny fanohizana ny fikarakarana ny tany izay tokony atao hatramin'ny 9 volana me. Ny fangatahana faharoa koa toko dia mangataka izay mba ho alavaina ny fikarakarana zany satria raha tsika mahalala fa tsy mora ny fikarakarana tany. Ary voapirofo ao amin'ny domaine fa ny taona hatramin'ny 4,770 hatramin'izao dia mbola traitena ao anivony zany domaine izany. Ny fahatelo dia mangataka ihany koa izay mba hijerena manokana ny sara n'ireo fidinana ifotony fanaovana nataontsika hoe plan régulier izay hita fa ho anay tatsaha sy olona tsotra dia tena sarotra ary lafo ihany koa izany. Ary rahantsika mahalala fa mampanajary anay dia efa nisy zavatra natsanganay eo ambon'ireny toeran'ireny ka mangataka tompoko izay mba hianoka zay tena nanajary
voafatra ao anatiny nisy alamina fa ao anatiny nisy 80 andro misy nisy fanavozana nisy fangatahana vaobe ataon'izy io fa tompon'ny tany teo aloha ao aoriana io fepitoana 80 andro io raha tsy nahitana fanavozana nisy fangatahana dia afaka anaovana nisy olona hafa fangatahana vaovao izany. Mandidina izay resaka tany izay hatrany dia nivoaka ny didy mamaritra ny fetra ny tany komina Anosy Avaratra izay niteraka fifanoloanana teo amin'ny sinisy komina Sabotsinamehana. Ny saritany izay navoaka ny FTM ny taona 2024 no manakery hoy ny didy nivoaka ka io no manakery. Nivoaka ny didy mamaritra mazava tsara ny fetra ny tany komina Anosy Avaratra sy ny komina Sabotsinamehana. Io fetra tany io izay nisy fandirana sy fampiakarana hatrany amin'ny fitsarana nandritra ny taona maro. Voalohany aloha nisy zany ny saritany izay navoaka ny FTM tamin'ny 2017 dia ny faharoa araka ny fanazavana nataon'ny Andriamatosolom-bavam-bahoaka sy ny lefitry ny distrika teo rehefa samy niala teo amin'ny tsy mahabe ny tanàna ka hirotsaka fifidianana vaovao indray zany tamin'ny 2019 izahay dia nisy zany fanapa-kevitra ny raisin'izy ireo namaritana faripankitra vaovao izay mivoaka tamin'ny 2019 io zany. Dia io zany no nedina tany amin'ny fitsarana dia ankehitriny zany araka ny teneko sy voalazako teo nisy an'ilay didim-pitsarana izay mivoaka izay manondro hoe izay saritany navoaka ny FTM tamin'ny 2019 zany no manakery. Izay zany ilay tantara izay niseho teto zany fa amin'ny ankapobeny moa zany ny commune Anosy Avaratra zany raha nahazo an'izao hoe famaritana vaovao an'ity commune ity dia akaiky foana ny Sabotsinamehana. Ny 7 Jona 2024 raha tsy ahivina nametraka takelaka famantarana ny fetran'ny tanin'ny commune mampisaraka azy amin'ny Sabotsinamehana ny teo anivon'ny commune Anosy Avaratra. Vao niala ireo tompon'andraikitra taorian'ny lanonana tamin'izany fotoana nidina teny toerana ny avy eo anivon'ny commune Sabotsinamehana izay notarihin'ny ben'ny tanàna ka nanimba ny fotodrafitrasa sy ny kasitanana ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune Anosy Avaratra. Mazava ho azy maro ny tombotsoa azo amin'ity faritra niseny disadisa ity. Ny tombotsoa ahafahana zany indrindrandrindra manao ny asa fampandrosoana rehetrarehetra tanaloha zany ohatra hoe manomboka eto amin'izao faritra zao zany zao tsika dia be tabe ny mety zavatra azo apetraka amina faritra malalaka ohatran'izao zany. Zay zany ahafahan'ny commune mampiditra voly zany, ahafahan'ny commune manatanteraka nireo asa maro fampandrosoana eto amin'ny commune zany na ara-toe-karena na ara-tsosialy zany. Araka izany napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany indray ny fetran'ny tanin'ny commune Anosy Avaratra. Inona fa tsy hisy intsony ny disadisa aorian'ity didy nivoaka ity raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao hafa dia manaraka ireo finitra rehetra amin'ny fanatotosana ny horonan-tsary ny disco africain izay nitotosain'ny sineasta malagasy Luc Razananjaona. Horonan-tsary natao anairana ny ampopon'ny rehetra manoloana ny krizy isaky miverina isaky ny 10 taona teto Madagasikara. Antony ihany koa nahazony ny mention honorable nandritra ny festival Berlinale 2024 tany Allemagne. Fitiny Koloina. Efa tamin'ny taona 2024 no nandray anjara tamin'ny fifaninanana horonan-tsary iraisam-pirenena isan'ny mantianina manerana izao tontolo izao i Luc Razananjaona. Ny tenany izay nahavita fianarana mikasika ny horonan-tsary tao Marrakech izao niverina teto Madagasikara izao. Mpanoratra fa ihany koa mpanatontosa horonan-tsary long métrage sy court métrage. Tanjony raha ny fanazavana ny anatsarana ny tontolon'ny horonan-tsary eto Madagasikara amin'ny fampiarana ny fenitra araka ny tokony ho izy. Ity sehatra ity izay nambarany fa afaka mandray anjara amin'ny toe-karena. Ny film tourné teto Madagasikara entre 2021 sy 2023 film anankitelo zany hoe neny Robin Campillo le L'île rouge iny. Robin Campillo tena ambony budget be dia tsy haiko hoe mety possible ho aty fa mety possible tany peut-être tany amin'ny 500 000 tany angamba na tsy haiko ny dépenseny zareo teto Madagasikara na mba ambanin'izay. Fa ny disco africain ny dépenseny teto Madagasikara teo amin'ny 120 000 mahery teo na 150 000 en euros. Le calcul exact moa zany tsy hitako. Dia le tiako tenenina zany hoe raha tena jerena zany ny cinéma
tena afaka miparticiper amin'ny économiana firenena anankiray mihitsiny satria indray mandeha fotsiny ohatra hoe misy film anankiroa telo tourné en une année sady micréer emploi izy no hoe zay zany misy vola be zany miditra amin'ny caisse de l'état sy ny sisa dia zay koa mampatonga ana miteny foana hoe sao dia efa fotoanany amin'izay koa zao mba hanokafana le mety ana cinéma zany ho amibesany maro. Voalohany teto amin'ny tantarany horonan-tsary malagasy no nazahonany mention honorable amin'ny karazana festival iraisam-pirenena sokajy A tamin'ny alalan'ny horonan-tsary izay nitontosaina antsoiny hoe disco africa niarana tamin'ireo mpanantontosa vahiny no nazahona io toerana io. Tantary izay milaza ny zava-misy indrindra ara-politika eto Madagasikara no tontosaina ho fanarana ny ampopon'ny malagasy sy afatra ho an'ireo mpitondra. Raha ny fahazahoako anazy aloha zany ny any ivelany ny olona rehetrarehetra izay hitako tany tena manaraka be an'le tantaram-pirenena malagasy mihitsiny dia tena araka ry zareo tsara le message an'le film hoe quelque part izy zany tena misadresse amina hoe public malagasy fa araka ry zareo ihany koa le izy hoe zay firenena rehetrarehetra ka manana ny olana na problème politika cyclique io tena tokony mahay mamaky an'le disco africa hoe tafita zany ny afatra zay dia le izy koa misy crisena génération kely ao anatin'le film hoe ry zareo tamin'izany andro miteny hoe tsy mbola vita ny tolona fa mila tohizana fa mbola voazanaka ihany tsika misy problème sy dia nefa le tanora amin'izao miteny hoe tsy izany tsony ny olana anay fa zay te andeha ho any ivelany te hanao zavatra hafa zay sy ny sisa dia za zany namaly anazy tsotra hoe raha amiko amin'izao période iainantsika izao mihitsy amin'ny continent africain tena miverina le izy fa amin'ny endriny hafa fotsiny zany hoe taloha zany raha hoe tamin'ny androny 1970-80 hoe tena taty amintsika nisan'iny 72 iny tena korotana be dia tsy mitovy amin'iny tsony le revendication amin'izao fa quelque part mbola misy an'izay côté zay ihany hoe mitady fahafahana mitady liberté fa le crise niodiny foana tsy possible zany hoe mivermerina foana dia quelque part koa le izy ohatrany hoe mpimasy kely ho an'ny mpitondra ihany hoe sao dia tokony efa miverina miresaka daholo amin'izay tsika satria firenena hafa maka ohatra amina resaka cinéma fotsiny. Misy ny fifanarahana eo amin'ny CGM na centre germano malagasy etsy Analakely amin'ny fanaparitana ity horonan-tsary ity. Isy ny famohana ny horonan-tsary amin'ny alalan'ireo projection ahafahany rehetra mijery izany. Ndray-mbava amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia naresy tamin'ny salanisa iray no ohatra ny Bari de Madagasikara rehefa nifandona tamin'ireo mpilalao avy any Burundi nandritra ny lalao ara-pilaralaina tetsy amin'ny kianjan'ny Bari androany baolina izay maty ny Ryan Ravelson teo amin'ny minitra 5:20 raha tsika ansary ny fitin'izay. Nahazo vahana ray no ohatra ireo Bari de Madagasikara nandritra ny lalao ara-piralaina tetsy amin'ny kianjan'ny Bari androany raha nifandona tamin'ny Burundi teo amin'ny minitra 5:20 napiditra baolina tao amin'ny arato i Ryan Ravelson. Azo lazaina honan'indry ny malagasy tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Niezaka ny namono ny lalaon'ny Bari tamin'ny fizaram-potoana faharoa, saingy tsy nety tonga ny baolina faharoa. Nahazo vahana araka izany ny mpifanandrana ka nitarika ny fikorotanany vodilaharana sy ny afovoan'ny kianja malagasy. Mbola maro ireo ezaka salamina ilaina fanasarana raha ny nambaran'ny mpanazatra Romuald Rakotondrabe
tsy nafapony zavantseo saingy zava-dehibe ny fandrobahana ny fandreseny. Lalaondroany marina navatobolina ray tsika ny fidirana voalohany tamin'ny fidirana faharoa tsika tsy nety namono an'le lalao mihitsy zala tsy afaka namono an'le lalao satria nanana occasion tsika efa tsy maty neny Jean-Yves iny neny tsiry dia lasa en confiance le adversaire na zany na tsy zany hita foana azadiny fa tany amin'ny volana novambra tsika nanao lalao raisam-pirenena farany tazana foana zany raha tsy teny mety tena 0-0 be rajo sy ny ohatran'izany hita foana ilay manque de rythme ao anatin'le izy fa miezaka manamboatra ny zava-dehibe androany amiko dia nandresy androany na fatibolina fa tsy nidiram-bolina zava-dehibe zany mbola be dehibe ny lesoka amboarina tsy hoe zay akory no lazako eto hoe efa tsara fa mbola misy zany isian'ny lalao amin'ny ronda dia 8 eo reny lesoka rehetrareny mijerevana eo dia tsy maintsy manamboatra zay zany. Dia ivony amin'ny alatsinainy ho avy izao no anao lalao fitsapana faharoa amin'ny 4 ora hariva etsy amin'ny kianja amin'ny Barea Mahamasina ny ekipa pirenena malagasy Barea de Madagascar ifanandrana amin'ny Rwanda. Amin'ny alatsinainy izao indray no ifandona amin'ny Rwanda ny Barea de Madagascar izay ho tanterahana etsy amin'ny kianja Mahamasina hatrany fa vaovao hafa dia nomena mari-pakasitrahana ireo mpianatra 30 mendrika indrindra amin'ny fianarana teny japoney eny Akatso. Ny kolontsaina sy ny teny japoney izay isan'ny mahaliana ireo tanora malagasy amin'izao fotoana saingy mbola olana ny tsy fahampiany ny mpampianatra. Tontolo-sandroany teny amin'ny Université Akatso ny fanomezana prime na mari-pakasitrahana ho an'ireo mpianatra misy 30 mendrika indrindra amin'ny fianarana teny japoney ho an'ny taom-pianarana 2024 2024 ny 10 tamin'ireo taona voalohany 10 ho an'ny taona faharoa ary 10 hafa ho an'ny taona fahatelo. Manana laboratoire de langue manaraka ny fenitra ny Université Akatso mavitrika hianatra ny kolontsaina sy ny teny japoney ny tanora malagasy saingy olana goavana ny tsy fampiny ny mpampianatra. Satria ny mpampianatra raikitra zao dia zarery aloha teto ny eto amin'ny université ny volontaire nzika no manampy fa zao moa zany mbola tsisy volontaire nzika fa amin'ny volana avril no avy le izy dia vahaolana aloha zany dia atreto dia fisin'le volontaire manampy ana mampianatra eto amin'ny université. Tamin'ity zany zao misy parcours anankiroa tsina le izy ndray parcours anglais japonais dia ndray parcours malagasy japonais dia ny tamin'ity zao zany eo amin'ny 20 ny nahazo licence ny amin'ny anglais japonais dia eo amin'ny enina eo zareo malagasy nahazo malagasy japonais. Ny tombo moa zany mazava loatra hoe ny famalinan'le tahitan'le mpianatra satria be dia be le mpianatra zany mba te halalan'le kolontsaina sy ny teny japonais zay anankiray voalohany. Ny anankiray faharoa araky ny kabary teo moa dia betsaka ny mpianatra malagasy eo aminay zany mahazo ny bourse makany Japon mianatra araky ny teneniko teo raha tamin'ny taona lasa fotsiny zao dia 4 zareo ny lasany dia mbola tsy miverina. Ny sasany efa manomana amin'ny doctorat zao efa maromaro ny any dia zay zany zao mba antenaina ihany koa amin'le vahaolana hoe mba hiverina le mavita doctorat hanampy an'le mpampianatra aty. Ny taona 2024 raha tsy ahivina no nisy vatim-pianarana omena ireo mpianatra mendrika amin'ity parcours japonais ity avy amin'ny Sumitomo Corporation. Ity faran'izay orinasa japonais misehatra amina firenena miisa 970 maneran-tany amin'izao fotoana mandray anjara amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena eto Madagasikara ihany koa ity orinasa ity ary isany mampiasa vola betsaka ao amin'ny orinasa Ambatovy. Dia ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mandrana ny fiarantsika tamin'ity alina ity sorana feny ianao na izanaiza misy anao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany izay ihany koa no mandrana ny anjarako tamin'ity herinandro ity mamy fotoana anao amin'ny manaraka indray dia samy mitombo amin'ny fahasoavana.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.